Salama daholo tompoko. Tena tira be nitoranantsika tamin'ny heriny a. Androany kosa dia velona eto andrenivohitra isika. Etsy Paris indray no misy anay amin'izao fotoana miaraka amin'ny pasteur Mayol. Arahantsika ny toriteny iarahana aminazy manaraka izany ny fandronana fanomezana. Ary finaritra tompoko. Tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zavadrehetra Mitomoera mamoa voatsara Tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra Tsisy fetra re Tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zavadrehetra Mitomoera mamoa voatsara Tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra Itaro ny valako Tsy mandroso no alako Velaro ny faritra an-tsakako Ampiakaro amin'ny fahefaty
voalohany toko fahenina amby folo ao amin'ny andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 9 lovakitsika voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Ny soramandry dia milaza manao hoe ny nandaminan'i Davida ny fanompom-pivavahana sy ny salamo natao ho fisaorana any Jehova. Andininy fa 7 ry firenena manomeza any Jehova, eny manomeza voninahitra sy hery ho any Jehova. Manomeza any Jehova ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesa eo anatreny, miankofa eo anatreny Jehova amin'ny fiaingona masina, mampovita eo anatreny ny tany rehetra. Zao rehetra zao voaorona ka tsy hietsika. Aoka ho falina lanitra ary ho ravo ny tany, ary aoka ho lazaina any amin'ny firenena hoe Jehova ny mpanjaka. Aoka hirondrona ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy. Aoka ho faliny sa sy izay rehetra ao aminy, dia ioby eo anatreny Jehova amin'izay ny azo anala, fa avy hitsara ny tany izy. Midy raha ny Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrapony, ary manaova hoe vonjeo zahay ry Andriamanitra ny famonjena anay eo, ary angony izahay ka vonjeo tsy ho azo ny tritilisa. Mba hisaoranay ny anaranao masina, ka horerenay ny fiderananao. Isaorana ny Jehova Andriamanitra ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Masina lezy ny teny zany asoa sy atsara ny fanahintsika. Dia amenan'ny ray aman-dreny ny famomposana zany ten'Andriamanitra izany. Jehova Andriamanitra ray eo, ny trano fivavahana zay ahoroko ianao dia atao trano fanaterana fanatitra. Dia tonga tokoa zay na nitanteraka izany tompo, araka ny baikinao nitondra ny fanatitra sy ny fahaforokarena sy ny famborenana azy atao amin'ny fiangonana sy ny fampandrosoana ny asanao. Satria nambininao sy notahinao zay, ka dia nitondra araka izany fanambinana sy fitahina menao anay izany. Misaotra raha eo satria raha tsy nitahinao zay dia tsy nanakatolotra, fa raha nitahinao kosa zay ka tsy nanolotra dia hoenao hoe aza miseho foana natreko tsy mitondra fanatitra ianareo. Dia misaotra Andriamanitra raha eo raisoary zay fanatitra natolotra eo anao mba ho andraka sitrana amin'ny seza fendrainanao, ary ny teny fikasanao dia tsy voana raha tsy efa natanteraka izay nampandehananao azy, ka hitahinao ny vaokanao tsy tsirairay avy. Misaotra koa ny mivaky teny soratra masina zay nomenao anay, ko dia mitenena ary Jehova fa mihaino izay noho izany mivaky teny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay maty nilevina nitsangana araka ny soratra masina nangatanay izany vavaka izany. Ho azy ny tera sy ny voninahitra manaraka izany. Alleluia. Amen. Zanasitsika rena misy toerana faly miarabantsika fiangonan'Andriamanitra eto amin'ny paroasy ny Avoloa, izay tonga maro dia maro isika dia hatrany tokotany. Ny voakan'Andriamanitra fahatsomby ato amin'ny toerana ity na dia efa nitarina no lebezina ary tefanato farity dia mbola ny any tokotany dia mbola raha ampidirinato dia ngamba mbola mety isy ihany ny any tokotany satria dia efa mihamaro dia mihamaro tokoa tsika voakan'Andriamanitra eto amin'ny paroasy, ka dia tsy ombitrany intsony ko dia miarabantsika ny ato anatiny moa zany akaiky volany maintiarina miaraba amin'ny fiangonana rehetra ato anatin'ity trano ity, ato anatin'ity trano fivavahana ity, dia miarabantsika any ivelan'ny ity trano ity fa eo tokotany eo na ny lafin'ny rindrina visy ny havanana sy ny any arina dia misy olona daholy ary dia feno dia feno noho ny amaroantsika izany. Ko dia aravaina manokana avokoa itsika rehetra, aravaina ihany koa tongeto ny sotenan'ny bentanàna ny bentanàna lefitra zany izay efa mpiara-miasa amin'ny fiangonana, ary dia rehefa natao ny fanasana hoe andalo pasteur dia mba tonga koa dia miarabanao manokana Andriamantoa bentanàna lefitra zany tonga sao matsara aminay eto manonona ho anao sy ny ankonanao koa ny fiadanan'ny tompo.
ary dia tononona amitsika figorana ray manontolona izany sy fahasoavana miainga aveto paroasiny Avoloa eto amin'ny figorana farindray ny afatra vakiteny menantsika dia ny amin'ny fiderana nataony Davida tamin'ny andro fahampanjaka. I Davida dia lehilahy anankiray izay fantatritsika tsara ny tantaran'ny Davida satria dia isan'ny mpanjaka nalaza indrindra tao amin'ny Israely izany Davida izany ny tantarany, ary mbola zaza izy dia efa nosorany Samuel ho mpanjaka, fony Saoly no mpanjaka ny Israely tamin'izany. Ny Davida izay fantatritsika tsara ny tantaran'ny Davida fa zanaky Jese izany Davida izany, ary izy no faralahy tovolahy Bôgôsy mbola mpanjaka Saoly efa nosorana mpanjaka izy dia nifofony ainy Davida i Saoly rehefa nelehibe Davida, rehefa hitan'ny Saoly efa nenatanjaka Davida, efa nisy maramila fa marina narakaraka azy, ho lasa mpanjaka ty solona fa andeha potehako ty fa tsisy anaiky solona zany. Dia nataon'ny Saoly aza lampo amizay Davida ho voloa, dia tsisy zavatra nataony Davida fa tsy nefa ina moa nataony Davida ny Saoly, nanao soany Saoly Davida. I Davida naresen'ny Goliath, i Davida no niaro ny Saoly tamin'ny fahavalony. Davida mitarika maramila nandresiny fahavalony Israely fony Saoly mpanjaka, zany hoe nanao soan'ny Saoly mihitsy, nefa dia nivaliana ratsy. Avy i Saoly andeha hamono ny Davida isaky ny 2 minitra, natao aza lambo. Any fotoana nanaovana aza lambo ny Davida iny, Saoly sy ny maramilany ao mitoerana misy an'ny Davida amin'ny andro alina mihitsy zareo ny tonga nitoby, tsy nalala hoe Davida sy ny ekipany eo. Restoro daholy zareo fa reraka ny manetsika ny Davida ny alina. Izy restoro iny, izy Davida mahatsiany maramilany, ataontsika kary amin'ny Saoly, alaintsika io tavoarany io, dia alaintsika ny lefony, tapatsika io kapotiny io, dia miala tsika rehefa avy eo. Tonga teo teo izy le maramilany Davida, do monina zaho izy le mpandeha mamely fotsiny dia maty ty Saoly mpanjaka ty dia lasa anao mifanjakana. Efa reraka koa zay miaraka aminao mandositra isanandro isanandro sy miambina anao, nefa fa ianao fa nomena ny teny fikasana fa ianao no mpanjaka, fa anao tonga dia hiatatsika ty dia vita. Izy Davida azafady tozy izy, tsy mba nino zay votsy Jehova fa tsy anjarako zany, tsy anjarako zany, fa hoeto tavoara io, hoeto milefina tapao ny kapoty amin'ny lambany io, andeontsika hiala ty, fa tsy anjarako na misy ratsy zay votsy Jehova, fa anao izy ho faty amin'ny ady, na ho faty naretana, na ho faty amin'ny accident, vo ny accident izy zany na ho faty volon'olona fa raha izany tsy anjarako izy Davida, ny anendry io voositra io fandao andeha. Fantatsika ny tantara fa rehefa tonga tokoa ny fanafiana ary tamin'ny Filistina, voany zanatsipika tsy nahatao i Saoly fa tsy vola maty. Dia hoy izy tamin'ilay maramila sendra nandalo tao aloha tao, vonoy aho izy fa tena sotra hatrandretsy Filistina reto ka imezandreo, fa tsy fahita velonareo fa tonga dia vonoy faty aho. Dia njea le maramila anankiray tena hita, Saoly mpanjaka tsy kitika an'io, lasa izy nandeha. Nandalo koa le zalahy anankiray, avela ty, ahoana, avelo ty fa tena marary mafy aho. Tena vota amin'ny ady ty maramila anankiray ty, jereva tonga kay teo, mame vonahitra mpanjaka, fa ahoana, tena fa ho faty aho izy fa vonoy aho fa tsy tiako tratrana Filistina reo fa ndreo imezandreo aho izy. Tonga dia vonoy aho, ka ianao ke mpanjaka ve dia vonoy, ka zahay ke mpanjaka mibaiko an'lay, vonoy aho fa mijaly aho, tonga dia reato. Eny, efa ho faty any manao kusina moa ny azoko atao aminao tokoa zany fa dia so ihany fa ianao mibaiko aho, fa dia hofitaiko anao zany mba tsy hijaly eto tokoa. Aigny raha fa mijaly any izy aza mibe crie resaka eo lah, tonga dia asio aho, tonga dia nasio maty. Zany Davida natony nafaty ny Saoly mpanjaka fa dia mitonga anao ny vaovao mafana Davida fa dia maty Saoly, ary za mihitsy namono azy, dia ianao amizay ro mpanjaka. Dia hoy Davida,
ahoana moa izy Davida no nasa tatsika mety fomba filazana azy izy nasa nela na mpanjaka olona voaositra aka izy nefa teny tamiko hoe efa voa dia asio hoe izy mihitsy hoe mibaiko anao kina nitsiniko am'izany e na izy mibaiko anao na izy zay manendry ny voatso Jehova ka ina nefa tsy voatso Jehova tsony fa efa nialany fanapy ianao zaka tavondakan'inona tsara anao ary mamaty izy eo koa raha bekrina ohatrany tsy azo atao sokoty mpanjaka ty raha isy mifanjakana ary Davida rehefa maty Saoly a nafa nataon'io zavatra tsy manjary ary Davida i Saoly voaositra io dia azo kena tokoa hoe nalany fanahy io matona anao an'izany fa na nialany fanahy re Saoly ny ositra nataony Jehova taminazy maninona foana sa ino mipetraka ao ka vao mikitikitika an'inona ianao vita ianao ary ty le zalahy namono an'ny Saoly ty tonga dia nivolony Davida fa naninona ny samy Davida koa namono an'io voaositra nga io le zalahy namono azy sa tsy voaositra tsy voaositra io tsisy dikany tamin'ny Davida namono an'io fa raha atao ke sanatria olo voaositra koa io le namono an'ny Saoly io ikitika an'io hoe Davida sa tsy ikitika tsy ikitika an'io ianao namono voaositra ahita koa anao voaositra io izy fa za tsy ikitika anao fa tsy mba hidiran-dozo ao tsy halatsiny amin'io zany tantarany Davida tonga mpanjaka am'izay Davida efa voaositra izy tonga eto amin'ity vaky tenintsika ty ina zavatra nataony Davida nanendry izy ny olona itora fivavahana rehetrarehetra amin'ny fiangonana satria fatany Davida tsara no momban'ny Jehova azy fony nisy mbolina zaza tamina lehibe azy zao fatany Davida tsara zany dia nametraka amin'izay izy ny fomba hitondrana ny fiangonana sy ny fomba natao amin'izany fiangonana izany ny fiderahana sy ny fanomezan'ny voninahitra an'Andriamanitra izay ndresahana sy nataony Davida ho amin'ny fiangonana tantara voalohany toko faina amby folo dimy valo amby roapolo ka hatramin'ny faina amby telopolo le vaky tenintsika teo tantara voalohany toko faina amby folo ry firenena manomezany Jehova eny manomeza voninahitra sy hery ho an'ny Jehova manomezany Jehova ny voninahitra ny anarany mitondrafa natraka makanesa eo anatreny miakofa anatreny Jehova amin'ny fiangona masina sambatra ny firenena zay manana ny Jehova Andriamaniny ho Andriamaniny dikan'izany dia zao ny firenena zay manompo ny Jehova Andriamanitra io zany tokony hanome voninahitra azy ny zavatra misy nefa raha mijerisika ny firenentsika lalam-panorenana antsika laïcité de l'État zany hoe ny lalam-panorenana nasaina nataony vahiny ho ataontsika dia tsy maintsy atao laïque dikany hoe laïque zany dia misaraka ny fivavahana sy ny fanjakana misaraka dikan'izany tsy mahazo anaovana fampivavahana raharam-pirenena ka ny sisy zay zany dia raharam-pirenena azo otsina fitaom-pivavahana tsy azo otsina zany satria hoe laïque any amin'ny toeram-panjakana azo ampidirana raharam-pivavahana sa tsy azo tsy azo dikan'izany koa ny mpitondra fanjakana tsy tokony makaiza koa zany makany am-piangonana mampitondra fanjakana azy andray fitenenana eo amin'ny altara zany satria laïque ny fanjakana dia tsy mahazo nefa ny tokony ho izy indra tamin'ny andron'ny Davida nitsangana omeo ny firenena mihitsy nasaina mitsangana anome voninahitra nisy izy any Jehova manomeza Jehova voninahitra mitondrafa anaty makanesa eo anatreny miakofa anatreny amin'ny fiangona masina zany hoe raha ho any amin'ny Jehova anao zany idera azy dia baiko misy nasaina mitondra ino tondra fanatitra dia izy moa ny fiangonana tsy manao fanatitra fa manao daholo eny trany amin'ny kely indrindra ka trany amin'inona trany amin'ny be indrindra tafiditra anatin'ny fanatitra daholo ny fanorenana ataontsika reo eto Tananarivo zao mbola tsy feno milazantsika faritanina Tananarivo ray manontolo fa mbola tsy feno nisan'ny mpiatafika roa arivo fa ny mpiatafika zay efa manao ary manao mihoatra indray fa nisa roa arivo mbola tsy feno etsika ty amin'ny faritany koa nisa arivo dia mbola tsy feno ny mpiatafika fito arivo fa ny efa manao no efa misy manao mihoatra ho an'ny vahoakan'Andriamanitra moa dia mba mitondra zay
araky ny fitenisy ny fanambinanao izy satria anatin'ny mpiatafy efa manomboka ny ady fototra efa manomboka ny famorenana ny fibe maneran-tany izay mibaikony Jehova fa ho ataotsika dia raha sitrapon'Andriamanitra afaka tapabolana angamba dia anao tanamaro daholo tsika na lana vavy ho any Ambomarina fa eo mandamina anazy zareo dia efa nanomboka mandeha ny ady fototra ataon'ny teknisianina aloha satria misy linina tsy maintsy arahana io fototra io dia rehefa vitan'zareo tsara io linina io zany hoe mangady eo 20 cm ngamba ry zareo dia rehefa vita tsara io dia mirodo be daholo amin'izay ny fiangonana rehetra eto Antananarivo mba mitondra ny anjara baraminany na anjara mpangadiny na anjara lapeliny na anjara naharona hitonana tany samy mitondra zany mba mitondra ny anjarany daholo ola tsy mitondra anjara brique zany amin'io fa anjara baraminina anjara angady anjara lapelina anjara natany tombo hoe ty mba anjara tany tomboko tonga iny fotsiny ianao dia maka ray arina fotsiny dia mandraraka dia iny ianao ny lasa ny verenana no asa tsy maninony zany fa mba mitondra ny anjaranao zany ianao zay rehefa mahazo filazana amin'ny radio tsika hoe makany Ambomarina zay fa anjarantsika fiangonana amin'izay mitondra ny anjara fangarotsika vao vity zay dia manomboka amin'izay ny fametrahany asa satria fa voady ny fototra izany ho any voakan'Andriamanitra ray amanontolo izany asa izany satria makanesa natrena ny fiangona masina mitondra fanaty fiangona masina ary arotoka dia n'izao koa dia nitadidiko izy dia n'izao amin'io daty lehibe manandaza amin'ny faharoapolo taona antsika io dia fotsy sy manga no amirapiratra tahaka ny lanitra manga sy ny lanitra fotsy dikan'izay raona indraindray tena fotsy be raona indray mainty koa dikan'izany ny lokon-draona zany misy karazany fotsy misy gris misy maintimainty ka tsy le lokon-draona gris maintimainty reny zany no entitsika amin'io fa ny lokon-draona inona zany tena fotsy sy madio mangatsakatsaka izay no entitsika dia zao fandehan'ny akanjotsika zany amin'izy io dia fa samy mandraindraikitra daholo sy miomana ny akanjotsika inoy tsara ny an'ny vehivavy inoy tsara ny an'ny vehivavy ny an'ny vehivavy ny ambony dia fotsy tena mangatsakatsaka fa azo asiana zesta manga kely izy makanesa kely avy ato hoe kely azy afata mandrosondrety zavady ohatran'izao fotsy ny ambony dia ny ambany zany manga dia ty fotsy ambony ty mba asianareo zesta asiana manga kely aty amin'ny colina asiana manga kely aty amin'ny tanany dia azo atao lava-tanana satria mangatsika ny andro amin'io dia raha ohatra zany mangatsika ny andro amin'io ka tsy maintsy anao akanjo ba ianao dia ny akanjo ba zany atao anatiny fa ataovy ngezangeza ny fotsy ty velany fa tsy ny fotsy atao anatiny dia tsindrina inona misy ty akanjo ba zay tsy mety zany zay dia ny manga zany ambany manga dia mazava ho azy ny andro mangatsika amin'io mba tsy hidiran'ny rivotra ianareo dia ataovy lavalava ohatr'izao ny akanjonareo amin'io ny manga fa azo atao manga ohatra ny misy hitako manga atraty amin'ny fefy ambonimbony any teo fa mafimafy any ny rivotra mitsoky ary amin'ny collision-merie dia manga sy fotsy ohatr'izao zay ny lehilahy vehivavy zay ny vehivavy fotsy ambony dia manga ambany dia azo atao manga matsatso ka zao zany ny tokony anaovana azy ny vehivavy fotsy ambony manga ny ambany dia mba asiana haingokaingony le colina asiana haingokaingony le tanany asiana haingony manga zany dia le manga n'le zipo ihany any zany nataovy manga n'le akanjonao zay ny vehivavy dia manao saron-doha manga sy fotsy ny zazakely tsy mba be adevitra zany ny zaza fa tonga dia manaiky izy fa raha ty zao olon-dehibe natsangako teto fa nga voatery tsy maintsy atao an'izany ko izy ty samy manana ny tiako hoe fa ny didiny samy manana ny azy fa ozy izy dia tsosy mety aiza tahaka ny zaza fa ny zaza dia mora atory mipetrahinao ny lehilahy indray fa madika indray fotsy ny pataloha
no tsara atsika lehilahy zany fotsy indray ny pataloha dia ny vehivavy inona ny anazy moa manga ny ambany dia mivoaka zany ny fotsy manga ty ambany fa ny aty ambony zany ny lehilahy manga indray ny lehilahy ny aty ambony manga dia ny col mba asivo fotsy ny tanan'akanjo asivo fotsy ohatra ny anaty zany zao ny anaty zao fotsy fa ty manga fa famadihana zany ny chemise manga fa le tanany eto asina fotsy dia ny col asina fotsy amin'le manga asina fotsy amin'ny col dia tsy atao manga matsatso fa mba atao manga clair manga mazavazava ohatra voa eo tsika rehefa avy eo dia jerevy blanche io fa tena manga be mihitsy io zao rehefa mivoaka eo tsika tena atao manga mazava dia mahafinaritra be izy ato amin'ny décoration tsika zao misy karazana manga reo dia efa miomana daholo tsika era faritany atra ty ampitany ranomasina ny lehilahy pataloha fotsy ambany fa ny ambony inona zany manga daholo dia roa zany ianao mitondra palitao amin'io na mitondra blouson satria mangatsika ny andro dia ataovy ngezangeza ho a le chemise dia ataovy any anatiny ny akanjo ba ny sous-vêtement ny t-shirt ny palitao dia finoso akanjo manga ao izy rehefa mangatsika eo dia raha anao cravaty zany ny lehilahy zany dia cravaty fotsy satria manga ny lobaka raha ohatra ianao tena tsy navidy cravaty dia asivo fotsifotsy le andanan'le bokotra inona atao fotsifotsy dia ohatra n'inona ihany iny zany ohatra amin'le cravaty ihany iny zany aveko zay sakadino zany zay ndeny satria makanesa natrany jehova amin'ny fiangona inona izy masina dia rehefa vita daholo zany teny zany toy izy amidininy enina amin'ny telopolo amin'ny tantara voalohany toko fiainam-bivolo andininy enina amin'ny telopolo efatra amin'ny telopolo kira amin'ny enina amin'ny telopolo midy arahany jehova fa tsara izy mandrak'izay ny famondrapony ary manao vo hoe vonjeo izahay ny andriamanitry ny famonjena anay eo ary angony izahay ka vonjeo tsy ho azo mijentelisy mba isaoranay ny anaranao masina ko rere anay ny fiderananao izy hoe vonjeo izahay ny andriamanitry ny famonjena anay eo ary angony izahay ka vonjeo tsy ho azo mijentelisy mba isaoranay ny anaranao masina isaoran'le jehova andriamanitry ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandra zay dia nijanona teo ny olona tsy nitoy zantsony ny di ka nefa ny midi dia mbola mitoy ary ny olona rehetra nanao hoe sady mijera any Jehova sady mijera any Jehova ny olona rehetra hoy ny olona teo zany tsy mijera izy io fa nanino midera any Jehova amen mazava hoe zany olona ao tsara fiangona inona izy masina anao fiangona masina tsika amin'io dia miomana dia am'izao farany tsika ty amin'ny faritany zay meny toroteny zao manao va hoa rakitra manokana fanatitra frais amonjena ny faharoapolo taona tsika ty Antananarivo dia angonona io dia n'izao isa tsabata dia tokony mipetraka eo isa tsabata dia angonona io dia anampiana zay tsy manana frais aller retour fa ho an'izay manana dia efa mba miatoko amin'ny tenany ho an'izay tsy manana zany dia efa mba misy fanatitra io mandrao voaka sahirana tsy manana ary anomananareo torokasy sy ny fiangonana akanjo zay tsy manana akanjo koa mba hoentina makaty Antananarivo ka io akanjo io dia tsy anaovana eny ambony taxi brosy fa efa tonga aty voanaovana zay ny amin'ny rositsika Jesosy sy ny mpianany Jesosy sy ny mpianany ny perikopatsika ty ny fidianany Jesosy sy ny mpianany dia ny fidina ny mpianany samy fidiny tao fa ina ny lesona azo tsoahana io Jesosy mifidy ny mpianany io ary jaona toko voalohany nazy andinidimy telopolo nazahoany Jesosy ny mpianany jaona toko voalohany ny andinidimy amin'ny telopolo zao fomba ny anganina zahoany mpianany no ny ampitsony indray dia nijanona jaona sy ny mpianany roa lahy ary nijery Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe ino zanak'olon'Andriamanitra ary mpianatra roa lahy reo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka ny Jesosy ary Jesosy nitodika ka nahita azy nanaraka dia nao taminy inona tadiavinareo hoy izy roa lahy taminy raha eo zay atao hoe raha dika mpampianatra eo aiza anao no mipetraka
dia hoy izy avy fa ho hitanareo dia nandesika nahita zay toerany ary toetra teo aminy izy tamin'izany andro zany ary efa tokony ho ora fahafolo tamin'ny izany amin'ny 5 zany ny ora fahafolo zany amin'ny antsy ary 5 fa amin'ny 4 amin'ny 4 arivo. André rahalahy ny Simona Petera no nankiray tamin'izy rahalahy zay nandre ny tenin'ny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy nahitany Simona rahalahiny aloha dia hoy izy efa nahitany Mesia zay atao hoe Radika Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'ny Jesosy izy ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy ianao ny Simona zanaky Jaona, ianao atao hoe Kefasy zay atao hoe Radika Petera. No ny ampitso dia te hiala tao Galilia Jesosy ary nahitany Filipo izy ka nanao taminy manaraha. Ary Filipo dia avy any Betsaida tanànan'ny André sy Petera. Filipo kosa nahitany Natanaela ka nanao taminy efa hitanay ilay nosoratany Mosesy tamin'ny lalàna sy soratany mpaminany dia Jesosy zanaky Josefa avy any Nazareta. Hoy Natanaela taminy momba misy zava-tsoa avy any Nazareta dia hoy Filipo taminy andao ary raha hijery ianao. Jesosy nahitany Natanaela avy nanatona azy dia milaza azy hoe ino tena Israelita tsy misy fitaka. Dia hoy Natanaela taminy ahoana mahafantaranao ako ty. Dia namaly Jesosy ka taminy hoe mbola tsy antso anao Filipo dia hitako teo mibava aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka hoe rahaby eo ianao nijanak'Andriamanitra ianao mpajanaka n'Israely. Jesosy namariky anao taminy hoe mbola lazako taminao va fa hitako teo ambany aviavy ianao no inonao ahita zavatra lehibe noho zany ianao. Ary koa izy taminy lazaiko aminareo marina tokoa ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjenin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Izay le izy inona zany ny zavatra sotonina amin'io. Mpianatry Jaona roalahy no nahely voalohany iny Jesosy zanak'Andriamanitra avy atrany dia rasy izy nanaraka ity ve ny zanak'Andriamanitra tsy adevy ndao ary. Ny anarany anankiray tamin'io André ny anarany anankiray Mayola André ny anarany. Dia hozy izy hoe efa hitanay Kristy fa andao hozy izy mantsy Petera. Dia hozy izy Petera aiza zany andao fa hoaniny. Dia hozy Jesosy ianao tsy atao hoe Simona intsony fa vaky ny anaranao atao hoe Kefasy na hoe Petera. Dia noho ny ampitson'iny zareo ndray nahitany Filipo. Dia hoy Jesosy mantsy ny Filipo Filipo ndao manaraka ahy. Tonga dia lasa koa Filipo zany. Filipo teny an-dalana ndray Filipo nahitany Natanaela hitanay ny Mesia andao anaraka azy. Dia ny sariny zany zao zay nahita zany dia mba miantso ny hafa. Zay nahitany mazava zany dia miantso ny hafa koa mba hitany iny mba hitany mazava. Ianao zao natsoina na ahitany mazava ianao hoe mba miantso ny hafa koa mba hitany mazava dia mandehana rehefa mba nahita anao dia atsoina. Zany ake ny sariny ty perikompativna resarina amitsika ty ianao zay nahitany mazava raha misitony any any amin'ny maizina be ianao zany sa ianao niala tamin'ny mazava indray amin'ny lavana. Kenjare fa Kristy sy ny mpianana misy tena adevitra be mihitsy tao. Rehefa nividy ny mpianana io Jesosy tsika zany tsy resaka ity perikopa ty akoatrany hoe Jesosy sy ny mpianana tsika tsy resaka ny olona hafa fa Jesosy sy ny mpianana. Fa reto mpianatra reto ny zavatra nytenen'i Jesosy taminy tena nahagaga an'ireto mpianatra reto satria ireto mpianatra reto dia tena mahalala fa ty Jesosy zanak'Andriamanitra. Anontaniany Jesosy ny mpianana dia mamaly ny mpianana. Tonga koa ny mpianatra manontany an'i Jesosy ahoana keny amin'izao dia mamaly Jesosy. Fa na dia zany ary ny zavatra nitranga tao misy zavatra maro sy ninono reto mpianatra reto. Mety bekoatra fotsiny fafantaritsika daholo. Rehefa Jesosy ka ambony lakana zareo le pita ny ranomasina naroja be ny ranomasina. Jesosy natory ny mpianatra rehetra nanao zay anarenana sambo mba tsy ho fefika mba tsy ho dobo mba tsy hiletika. Jesosy rehefa anatin'ny sambo matory rehefa lany aiky zareo tsika nitony zay manan'le problème foaziny amizay Jesosy tsy mampaninona anao fe zao fahafatesana izao nefa naozanao matory fotsiny mba afazy anao votreo izay. Dia misy zavatra tsy lôzika nefa ny zany tantara izany
izy re olona no olona hita tory eny ambony lakana kely atopatopany ranomasina sy nirivotra amin'ny fofofofo be iny ny rano ary mbola miditra tsy miboaka anaty lakanao zareo sady mamoaka rano amikapoaka no mamboatra ny lakana no manindry aty manindry amin'indra ny akavia tsy hivadika le lakana Jesosy nefa matory ohatra zava-tsy lozika zany fa ny mpianany tsy tonga saina mihitsy hoe manino tily matory fa maninona tsy manampy atsika daholo iny mahita toromaso mieso nefa zao problème be zao rehefa nitsangany Jesosy teneno ny ranomasina tony rivotra de ny gaga ny mpianatra nareo iza ty lehilahy ty ty rangahy ty fa nanrivotra sy ny ranomasina de izy manaiky anazy ha iza ty lehilahy ty de misy zavatra be da be mahagaga ny mpianatra nefa mpiaraka aminy eo foana taotsika resaka rivotra mitsoka zany tsy ranomasina mamonjy hoe misy onjam-piainana tena manonja problème be eo fiainanao misy rivotra mitsoka be eo tokantranonao amin'ny asa mandraranao de anao miezaka mama amin'iny nefa Jesosy akaikinao matory atsonao andro nanala izy eo matory fa ianao miezaka mama azy fa amin'ny andro zay atseovana io Jesosy vao ndray fa tsy anao tsony a de mivay va rehefa mivay de gaga anao tena mivavy anama le problème raha maolona tsy eritreretiko mihitsy hoe hivay nefa de tena mivay izy Jesosy ny mpianana ihany no resantsika ty de misy zavatra nafarany Jesosy ateo mpianany reo azambarazagazanareo amin'io zavatra resako aminareo fa tazomanareo izany eo marika toko fasivy atsika tsy de ndeha lavitra marika toko fasivy no vany Jesosy tare tao atendrombohitra ary no niafaka enemana Jesosy dia nakany Petera sy Jakoba sy Jaona ka nitondra azy nitokana niakatra ho any atendrombohitra avo anankiray dia niova tarety eo anadriany izy ary ny fitafiny niovana nelatrelana sady fotsy indrindra ka tsy nisy mpamotsy lamba ambony tany mafotsy toy izany ary Elisy Mosesy niseho taminy ka niresaka tamin'i Jesosy ary niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe raha be tsara raha mitoetra eto isika areo ka nanao lahy telo izay anankiray ho anao anankiray ho an'i Mosesy anankiray ho an'i Elia fa tsy fantany izay avaliny satria efa raiky tahotra izy rehetra ary nisy rano niseho nanarina azy ary dia nisy feo avy tamin'ny rano nanao hoe ity ny zanako malalako izy no enoy ary niaraka tamin'izay no mijery manodidina izy ireo dia tsy nisy hitany intsony na iza na izy afa-tsy Jesosy reriany izay teo ary no nidina amin'ny tentendrombohitra izy dia nandrara azy Jesosy mba tsy lazalaza ny olona zay zavatra efa hitany mandra-pitsangany zanak'olona amin'ny maty ary ny tany izany teny zany izy ka nifampakasaina ny amin'izay hevitra zany fitsangana amin'ny maty izany aza lazalazainareo ny zavatra tonareo teo fa tazomo anareo mandra-pitsangako amin'ny maty fa jereko koa mbaibolo misy olona teneniny Jesosy sitrany ianao zao aza milazalaza amin'ny olona fa natao kininy ianao nositraniko ianao fa voaniana tao lelo dinany natao vao mainka nitabatabany eran'ny tanàna sitrana e fisana sitrana lahy rehetrehitra avy amin'ny Nazarety be da be zany zavatra tsy nazava tamin'ny mpianatra fa eto ty mbola tsy nambarako amintsika ny secret ty zany natoko faroapolo dia nifafito ary ny mosara zay nafen'ny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lambapaty fa voavalona mitokana manino ny mosara nipetraka tamin'ny lohany io tsy nampiarana tamin'ny lambapaty fa navalony manokana ny tokana misy zava-miafina be ao anatin'izany misy zava-miafina be ao anatin'izany ilazany Jesosy hoe manana zavatra maro lazaina aminareo fa mbola tsy zakanareo avokoa le izy fa maninona io fa maninona navalina le izy dia natao kaiky teo le mosara tamin'ny lohany zany averatsika an'io fa tsy tamintsika fa rehefa mandeha fampianarana apokalypsy mitatsika zay tena fipetrany zany fa tsikapon'Andriamanitra ka tokony efa olazaina izy mbola maro ny zavatra miafinato i Jesosy ny mpianany io dia misy resaka be da be dia tena nanahirana mihitsy zao lazain'i Jesosy Jaona toko faefatra amby folo Jaona toko faefatra amby folo manomboka mamakytsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito manomboka manontany an'i Jesosy ndray ny mpianany
hoy Jesosy aza malely ny fonareo minoan'Andriamanitra mino ako ohatran'ndraiky misy fitoerana maro raha zany dia fanaza taminareo fa andeha boatra fitoeranao raha andeha boatra fitoeranao nareo a dia ho avy indray kandrainareo any aminy ka zay toerako mitoeranareo koa ary fantanareo koa ny lalana ho any am'izay aleo hoy Tomasy taminy tompo tsy fantara izy alenao ka ataonay ahoana no fa fantara azy ny lalana hoy Jesosy taminy zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalana misy Tomasy tsy fantatra izy lalana alenao ka ahoana zany nameraka fanontaniana zany mpianatra toy Jesosy zaho izy ny lalana sy fahamarinana tsisy olona makany amin'ny ray fa tsy amin'ny ino izy iza ny lalana sy fahamarinana ina anao dia anana any an-danitra iza Jesosy izy ny sasany raha tsy tonona amin'ny teny Hebreo ny anarany dia tsy tonga izy ianao tsy tonga any an-danitra tsisy tokosay dinina amin'izany pero tsy tonona amin'ny teny Hebreo fa zaho Jesosy ny lalana sy raha diso Jesosy zany dia diso ino Jesosy ny lasa voavonoana zanak'olona tsangana amin'ny andro fahafiry ny andro fahatelo manontaniana kero jiosy reo nareo ny judaisme reo na Hebreo reo na minao zany Jesosy miverinao pasina telo andro sy telo alina zany antanino reo minao zany antanino ina ny andro nahafatesan'i Jesosy dia andro ina nitsanganany firy andro izy tao pasana raha ilaza izy fa tsasaky ny herinandro na avon'zareo mafy dia mafy nefa io ny lalana tsy ny teny Hebreo ny lalana fa izy Jesosy io lalana sy fahamarinana asehoanao izy ny lalana pete izy izy Tomasy andiny fahavalo hoy Filipo taminy tompo asehoanay ndray dia ampaonay zay hoy Jesosy taminy zely zay rehefa nitoerako teo tanareo ka tsy mbola fantanareo ihany va amry Filipo zay mahita dia nahitany ray ka ahoana no anaovanareo asehoanay ny ray tsy mino vainareo fa zaho amin'ny ray andray teo amiko hoy Jesosy zely zay rehefa nitoerako teo tanareo ka tsy mbola fantanareo ihany va ry Filipo tsy mino vainareo fa zaho amin'ny ray azy ny ray ato amiko zany tokoa ny problème efa roapolo taona tsy fiantato hatramin'izao ny orenan'ny fiangonana mbola misy olona tsy manana antoka ihany fa hoe ato ve Andriamanitra sa tsy ato efa zay iny zay nefa tato izy fa farany tsy fantany tsony ohatran'ny Filipo asehoanay ary zany fa ohatran'ny tsy hainy mihitsy any ty lalany teo hoe makay zany dia hoy Jesosy tamin'ireo mpianatra reo andiny faharoa ambin'ny folo lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino any asa ataoko no atao ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria zaho makany amin'ny ray ary na inona nino angatanareo amin'ny anarako dia ataoko zany makalazay ny ray eo amin'ny zanako mangata raha mankataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany jaona toko fahenina fifandraisan'i Jesosy sy ny mpianana jaona toko fahenina moka ny andininy enimpolo Jesosy ka mpianatra zany mofinaina zay mihinana nofo manana fiainana marak'izay zay misotro ny rako manana fiainana marak'izay rehefa nanao zany tokotelo zany Jesosy dia zao nahazo ny mpianana ny andiny felopolo ko maro tamin'ny mpianany no nandray dia nanao hoe sarota zany teny zany izy ny mahahainy io zany ary fantany Jesosy taopolo fa nimononmonina tamin'izany mpianana ka dia hoy izy taminy matafitononareo fa izay mainka raha mitany zanak'olona miakaro any amin'ny toerany taloha ianareo ny fanahy mahavelona nofa tsy mahasoa ny mino teny zay nozaiko taminareo dia fanasy fiainana fa misy ny sasanareo zay tsy mino fa fantatry Jesosy hatramin'ny voalohany zay tsy nino sy izay hamadika azy ary hoy izy taminy hoy izy zany lazaiko taminareo fa tsy misy olona mahay manatinahy raha tsy momeno ray ahy zany hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianana no nienitra ka tsy niarana andeha tamin'ny intsony misy teny lazainy Jesosy zany tsy zaka ny mpianatra ary lasa nandeha ny mpianatra ary io pitsangakoina amin'ny fiangonana misy teny zay lazainy aty amin'ny toriteny tsy zakany olona rehefa tsy mahazaka ny olona dia masy izy mandeha izy misy fantany lehibe zay tsy azo mpianatra ary misy zaka mahagaga misy gaga izy amin'ny tenin Jesosy ahoana ary zany izy zany ty lehilahy ty fa zany tsy mitranga tamin'ny vahoaka ray manontolo fa izy sy ny mpiano amin'ny tao ihany zany ary nisy mpianatra tsy nazaka atao mpianatra nisy mpianatra mafana fo be tao izy ny mpianatra tena nafana fo be tao ary izy Petera zany ny tena roa tao vao misy zavatra kely dia efa izy milohany rehefa tonga ny tokotokolo tovavy kely dia fandarisany raha Petera sipakely manja kely
teny tamin'ny répété enao rangahy naman'ilay rangahy mihitsy anao re misalobolobo na miloatra misitrisitra aty io afo mirehitra io hita mihitsy nazavanao amin'ny afo mirotena izy mihitsy anao mba mahafaty ao any sopo zare sy mila sopo azona mamitavy akao mahalala-jany rangazany afa zamanany mahita anao rangahy ty tsy mahalala-jany ao trena ohatra sitany iny répétera dia nalaza fa niny ny koa fa tonga saingy arany takidiny am'izay le za ina sariny reny mpianatry Jesosy io mafana fo fizy namaty azy zany nitranga tamin'i Jesosy sy ninona zany sy ny mpianany Jesosy sy mpianany dia manino moa miperikompantsika io ny mena vaky tenin'ny apokalypsy toko fahenina dia raisitsika fotsiny ny tobokase faharoa dia raisitsika ny fiangonana faharoa ny fiangonana fito dia avoakako lizy dia zay manatsofinao ka izy am'izay lazay ny fanamino izy izy fiangonana apokalypsy toko fahenina ny andiny fahatelo ka faefatra ary efa nivahana ny tobokase faharoa dia reko ny zava-manany ana faharoa nanao hoe vy avia dia nisy soavaly hafa mena kosa ny voaka ary zay nitaingina azy dia navelan'aisitra ny fihavanany amin'ny tany mba hifamono ny olona ary mena sabatra lehibe izy soavaly inao izy mena inany koa dia mena raha mandriky mba hifamono ny olona dia jereo le fiangonana faharoa amin'ny toko faharoa apokalypsy toko faharoa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahasivy no fakitsika apokalypsy toko faharoa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny sivy Smirna fiangonana Smirna soratana amin'izay fiangonana any Smirna zao lazainy voalohany sy ny farany zay efa maty nefa velona indray fantany ny fahorianao sy ny fahatranao nefa manan-karena ianao ary ny fitenenan-dratsy zay taony zay laza ny tenany jiosy kanto tsisy fa sinagokan'ny Satana laza ny tenany jiosy kanto tsisy fa sinagokan'ny inona izy Satana dia jereo no jiosy reo no namono an' Jesosy ny fivavahana jodaisma no namono an' Jesosy dia nilaza izy tamin'izany fa hoe raha zanak'Andriamanitra marina ianao dia midina atao dia ino anao zay nidiny Jesosy tsy nino tsy nidiny ozy izy Pilato manasa tanana aminareo aho fa afaka mirany olona marina io aho da nozy izy nijiosy jodaisma anao aminay sy nino izy tsy nitaranakay nino ny rano dia nilazany Jesosy efa ny andandry Jesosy ny tena tamin'ny apokalypsy nilaza ny tena ny jiosy reo ozy izy fa tsy izy reo fa sinagogan'ino sinagogan'ny Satana ireo ireo zany le olona tao mazava lasa nakaiza dia ina nataon'ny olona mazava sotoniny akaiza koa zany ny olona sotoniny akany amin'ny maizina fa nampon'izay fampiasantsika hatramin'izay ary raha ny tena zany Jesosy vita ny teny io a dia teneniny andiny raika amby folo ao apokalypsy toko faharoa andiny raika amby folo izay manatsofinao ko izy am'izay lazainy fanamin'ino izy izy fiangonana zay maresy dia tsy omba sombany fahafatesana faharoa zay manatsofiny ok izy am'izay lazainy fanahy fiangonana zay re tontelo tonga amintsika isa-tsabata reny fanahy no mampiteny an'ireny atao mpiangonana zay manatsofina miaino an'izany zay tsy manatsofina tsy hainy miaino an'izany zany no zavatra misy amin'ny tantarany fiangonana andeha zao ny fampianarana apokalypsy raha sitrapon'Andriamanitra amin'ity volana marsa ty andeha izy amin'ity zavatra ty volana marsa fa zao efa mazava fa Satana sy devoly zany efa resitsika zany ny amin'ny rano ino izy izy rano zanak'ondro nandresy ny davana sy menarano fa tsisy tokony mampatantatsika hoe voninahitra rehefa mampatantatsika halleluia fa tsy mitsanga ny vavaka Jehovah-Andriamanitra raha io soranainao ny amin'ny afara zay menanao tamin'ity sabata ity zay manatsofinao ianao dia oka ihaino zay lazay ny fanahy fiangonana ny afara zay renesinay tetony dia mba hisokatra tokoa ny sofinay ihaino zay lazay ny fanahy ka tsy taka ny vona fahafitely amin'ny lalana ka dia tonga ny vorona nihinana azy ka dia tsy maniry nataka ny vona fahafitely ambonin'ny tany ambon'ny vatolampy ka rehefa naniry dia mipaika amin'ny vato ny fakany dia tsy nateza fa nalaky maty indray tsy taka ny vona fahafitely amin'ny tsiro ka rehefa nitsindry dia nangeja azy indray mitsiny dia ny zao fiainana izao ny fasarotana sy ny problème misy akarazana ka dia tsy namoa indray
fa mba hotaka ny vona fafy tamin'ny tany tsara ka dia mba hitoetra aminay tokoa ny vozana fafy ka dia amokatra ka moa voazatoavo hoe misaorany tompo ny anaranao anaran'ilay Jesosy Kristy matin'ny rivo-nantsangana araka ny soratra masina mangatana izany ho azy ny dera sy ny voninahitra halleluia amen. Dia tolotra ampitiavana anareo valy ity zavatra itya arina sase be somary ihany izy ity ka dia tolotra ampitiavana anareo valy izy tya lekaleka tonga soa sy fahasoavana ho anareo izy ity ka dia mba hotratra ny ena mila mba hoena fanapahana amity fiangonana apokalypsy ity anareo valy dia miandry misaratsika fiangonana fa raha tokony izy ane tsy tokony arabana intsony itsika satria efa nisy fiarabana natao belabea nefa noho ny fitiavanareo ny tena moa zany dia mbola nanolotra ihany nareo ko dia fantatra fa ny tena anay ny tena tianareo ary efa ohatra ny fitiavana dia misaotra nanombo zao fanomezana zao raha ny tena anay ka dia tombo belona andrete. Ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy Aron ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hitay anao ka hiaro anao anie Jehovah. Mampamiramiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mila fo aminao. Anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka menao ny fiadanana.